5G Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isatram telo arivo. Lolotranao ny fampalalam Vaovao. Ny faran'androany ilay rallye des voitures historiques de régularité andian'ny faharoa izay mikarakara iny ny fédération du sport automobile de Madagascar sy ny club Madacox miaraka amin'ny fiaraha-miasa akaiky tamin'ny ministéran'ny fizahantany naomby ny hetsika raha tamin'ny taona lasa raha ny fanazavana. Ny 20 May ho avy izao no feno 100 taona katroka ny semipina ny sekoly miaramila pirenena ho Fianaratsoa. Ny sekoly izay namolavola miaramila tafika sy zandary, sivily, polisy, mpitsara sy mpitsabo maro nandritra izay 100 taona izay. Any ivelany any Soudan, hiaritra manomboka rapitso ary aritra 7 andro ny didy fampitsara anady vaovao no siniavy natao Arabie Saoudite omaly ariva. Fampitsara anady izay eo ambany fanaraha-maso ny Arabie Saoudite sy États-Unis. Ny andinindinireo avy hatrany ary. Madolitra ny araba topolasi topo avy amin'ity aliny alady fa 2 ny volana May taona 13 sy 14 ity tonga sy ndretanivy ny fotoana ny fampalalama vaovao eto amin'ny Kolo TV koa manasanao anaraka izany hatramin'ny farany topolasy topoko vavy nanomboantsika izany tao anatin'ny 3 andro no nanatanterahana ilay rallye des voitures historiques de régularité andian'ny faharoa izay nokarakarain'ny fédération des sports automobiles de Madagascar sy ny club Madacox niaraka miaramiasa teo anivon'ny ministéran'ny fizahantany. Etsika izay natao ampiroboroboana ny tontolon'ny fizahantany eo ihany koa ny fampiroboroboana ny taranja sport automobile de Madagascar. Miisa 9 ireo fiara nandray anjara tamin'ity hetsika ity ka fiara tamin'ny taona 10 no antitra indrindra amin'izy ireto ary ny taona 9 no tanora indrindra fa ombiazana no hita nandritry ny hetsika ary ny zotra nitsaka sy andavana ireo fandaharam-potoana rehetra no manina. Lalana teo amin'ny 100 kilometatra teo no ndiavina izay niazo ny lalam-pirenena faha-7, ny vily teo Sambaina niazo ny lalam-pirenena faha-17 ary ny lalam-pirenena voalohany no namarana anazy. 86 voitures ny nandray départ tamin'ny Zoma, raha sy diso 82 voitures angamba no tonga eo. Misy anakefatra zany no mijanona tany an-dalana tany mécanique, problème mécanique, problème samihafa. Donc normal automobile efa tranaina latsaka 1989 ny tomobile afaka mandray anjara. Donc tsy magaga nefa magaga koa nisan'ny tomobile tonga aty amin'ny Barea 82 voitures hitako hoe be da be izy. Ny zavatra oharina tamin'ny herintaona angamba hoe mitovy ihany nisan'le tomobile 86 tamin'ny herintaona 84 voitures fa nitako ohatrany hoe nafinaritra izy hoe tsy hoe manambany an'le tomobile tamin'ny herintaona sanatria fa tamin'ity taona ity niakatra be le qualité n'le tomobile. Nafinaritra ohatrany hoe liana daholo angamba le olona tamin'ny herintaona tsy nanao. Maro ireo ekipage vahiny nandray anjara tamin'ity hetsika ity fa nisan'ny tena namarika ity andian'ny faharoa ity ny fahatongavany Didier Oriol izay tompon-daka maneran-tany teo amin'ny taranja rallye ny taona 2017. Fa voalohany izao ary izay no nilazako teo hoe tongeto izay hanampy an'i Madagasikara ampiroborobo ny rallye. Na izany tongeto andresy satria lazaiko fa tsy manana kompetansy androany ary ny mpamily mpanampy ahy koa mitovy amin'izany satria zava-baovao azy. Araka izany tongeto izay nandray anjara ary ampifaly ny olona ireo mpijery sy ireo mpamily. Ny farany androany ny fifaninanana izay lalana nampitohy anampefiny azo ny Kanjampare bietana paritana no loka totra mikarakara ho an'ireo ekipage izay mandresa amin'ity rallye VSR 2023 ity ary ny alarobia ho avy izao no ahafantarana izany. Ao anatin'ny fandarana mekamagy eto amin'ny Kolo TV no anarantsika ny antsipiriany ireny
ataontsika hoe niako ny fankalazana iny rallye de voiture historique de régularité iny andian'ny faharoa izy iny fa dia ao anatin'ny mekamag moa zany no anarahantsika izany rehetrarehetra izany fa tontolo ny vaovao ara-politika ndraiky kosa mampafantatra ny filohan'ny antenne-miera am-pirenena raha zany masoa Christine fa nisy niditra antsokosoko tao amin'ny trano fonena ny Omalasabotsy alina farapolo ny volana May taona 2024 verina niditra izany ny finday fampiasana izay marina fa ahitana ny fifandraisany sy nireo rehetrarehetra sy ny ordinateur de bureau écran plan miaraka amin'ny unité centrale ary ny poketra marao misy ny volany ity filohan'ny antenne-miera am-pirenena ity fantatr'ireo mpanao ratsy ny zavatra ny todiavina satria any anatin'ireo finday avokoa ny mombamomba azy mivady manokana sy ireo zavatra maro samihafa tsy nahitana fahasimbanana ny fidirana rehetra tao anatin'ny tokantrano ny filohan'ny antenne-miera am-pirenena ity ary andrasana ny mety hotoa ny fanadina ataony mpitandro ny filaminana ny fahadimy ny volana May ho avy izao no feno fa 100 taona ny katroka ny semipina ny sekoly miaramila pirenena ao Fianaratsoa ao ny sekoly izay namolavola miaramila tafika sy zandary ary civil sy ireo polisy ireo mpitsara sy mpitsabo maro samihafa nandritra izay 100 taona ny orenana izay etsika maro no entina anamarina zany fa 100 taona ny semipi ao Fianaratsoa izay 100 taona amin'ny 20 May ho avy izao ny sekoly miaramila pirenena eto Madagasikara. Maro ireo mpianatra nandalo tao amin'ny sekoly nandritra izay 100 taona izay na ireo antsoina hoe ancien enfant de troupe. Rehefa tonga taona amin'ny sehatra ny asa moa ny mpianatra tao amin'ny sekoly miaramila pirenena dia ancien enfant de troupe ny tsotsika azy satria fa mainto milala izy mivelatra dia mivelatra ny sehatra ny asana na tany amin'ny fitondram-panjakana ambony na aty amin'ny sehatry ny foloalinda na ny tafika zany na ny zandary na ny polisy na sehatra hafa ny amin'ny fitsaboana na olombelona na ny biby misy ihany koa ny mpandaharaha manokana na leotena maro dia maro zahay. Raha tia hivina ny volana May 2026 no niorina teto Madagasikara ka tena Betongolo no nisy ny sekoly voalohany. Raha zoina tsotsotra ny tantarany atao hoe ancien enfant de troupe dia efa nisy zany tany velany tany tamin'ny 1766 tamin'ny androny tany Frantsa tamin'ny androny mpanjaka Louis XV dia ny taty afara moa zany Napoléon no nampiditra an'io resaka AET io na ny enfant de troupe ho ara-panjakana fa ny teto Madagasikara moa ny sekoly niorina tamin'ny 1923 ka taorinan'izay zany nisy ny ancien enfant de troupe. Ny ancien enfant de troupe dia tsy voatery ho miaramila, tsy voatery anatin'ny foloalinda izy mivoaka avy eo. Ho fankalazana ny faha 100 taona ny semipi, etsika maro no atao hoy ny komite mpikarakara ary any an-tanana ny rehetra efa nometanana amin'izany. Etsika izay atomboka eny Betongolo, toerana nisy ny sekoly voalohany. Tsy ahivina, antsoina ihany koa hoe paradisa faharoa ny sekoly miaramila pirenena na ny semipi, izay manabe sy manomana tanora olombanona anompo firenena anatin'ny safidy miaramila. Misy ireo nanomboka izany fony mbola kely hatramin'ny kilasy fahaenina, ary misy ihany koa ireo efa tanora vao niditra atao amin'ny sekoly. Fahaizana, fahendrena, fandresena no tariketra ny sekoly, ary efa maro ireo andian'ny nobeazina sy nandrato fianarana tao aminy. Ny sekoly izay ao ambany fiain'ny lehibe ny etamazorn'ireo tafika ao anatin'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Izay tsy mahay sobika mahay fatambara fa raha ohatra ka tsy hanao any miaramila ianao sy ny polisy sy ny zandarma dia tokony sehatra anatin'ny fandraharahana ihany koa. Ankehitriny tanora maro amin'izao fotoana izao no fantatra fa mirona amin'izay sehatra ny fandraharahana izay eto Madagasikara saingy sakana ho azy ireo ny tsy fampian'ny vola sy ny fitaovana ary ihany koa ny seha-pirenena manangana izany. Fa eo ihany koa ny fahasarotana ho an'ny fahazoana taratasy ara-panjakana. Tokony izany ihany koa ny ilafosan'ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao mba amaro ny sehatra ny fanananasa sy ny fampamananasa eto Madagasikara. Maro ny sakana tsy afan'ny tanora miroso amin'ny sehatra ny fandraharana eto Madagasikara, isan'izany ny tsy fampiany vola sy ireo pitsopitso ny entina manangana orinasa, fa eo ihany koa ny fahasarotan'ny fampanaran-dalàna ny taratasy enti manangana izany. Antony sy ny lobary andasy no karakarain'ny ireo tanora mpianatra misehatra amin'ny fandraharana omaly, ahafahan'izy ireo mandinika miaraka ny famahana izay sakana tsy afana miroso amin'ny fandraharana izay. Madagasikara tany manan-karena
fampiasam-bola saingy mila kajalalina izany hoe eo amin'ny fitaovana entina ny vola entina ary indrindra ny sehampiariana izay anangana orinasa no tena diniana amin'ity androany ity raha ho an'ny mpandrara tanora kosa dia ny sehatra eo amin'ny resaka ara-taratasy ara-panjakana no tena isin'ny olana matetika satria vao miditra amin'ny sehatra fandrarana ny tanora ohatra dia ny taxe na ny hetra no babeny voalohany eo ihany koa nefa ireo charge maro izay mbola etsy an-daniny fa mahana olana eo anivo ny fiarahamonina ary koa ahafahana mamorona asa ho an'ny tsirairay ny fidirana amin'ny tontolo ny fandrarana manoloan'izany tokony hovonina hiatrika hatrany ny fahasarotana eo amin'ny sehatry ny fandrarana ny mpandrara tsirairay raha ny vahaolana naroson'ireo tanora mpianatra amin'ny sehatra amin'izany jeivina nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fanomboana ny fankalazana ny 5 taona ny joroany apespa fikambanana misy ireo tanora mpianatra ho enjeniera izay eny anivo ny sekoly ambony politeknika Antananarivo. Fa rehefa tsy ao anatin'ny fahasalamana kosa dia tsy afaka mandrarana amin'ny taontsika hoe mitady ny sakafo na ny vola hoentina mamela ny ankohonana ao an-tokantrano fa makasika ny antotanisa ho an'ny ireo olona voamarina fa mitondra ny tsy mokaretana Covid-19 ihany kosa nanomboka tamin'ny 17 ka hatramin'ny 19 Mey lasa teo misa 4 ireo tranga vaovao tamin'ireo fitiliana misa 720 natao manderina ny Madagasikara. Tsy nisy ireo forme grave ary tsy nisy ihany koa ireo ainana foia momba ny valinaretana Covid-19 araka ny antotanisa navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Misa 12 ankehitriny ireo marary ny Covid-19 fito amintsika mbola manaraka ny fitsabony izy ireo izay mitsinjara ao anatin'ny faritra 4 eto amintsika. Ny 12 eto anivon'ny faritra Analamanga, ny ray ao Antsinana, ray ao Boeny ary ny ray kosa eo anivon'ny faritra Matsiatra ambony. Amafisana ny fanaramaso ny sistany adina amin'ny fanondrana ntsokosoko ny arem-pirenena ho atsaraina ihany koa ny fiaramiasa eo amin'nivon'ny rotonta ireo ny songadana. Nandritra ny fiaramiasa teo anivon'ny ministeran'ny raraham-bahiny malagasy ny ministeran'ny raraham-bahiny komoriana tamin'ity herinandro ity faran'izay sady filohan'ny vondrana afrikanina amin'izao fotoana izao. Nderahantsika ny fanampanazavana. Afaliana satria no jerena teto ny fomba azosika atao amin'ny fiaramiasa ary indrindrindrindra amin'ny resaka sécurité satria maro ny zavatra mitranga na ny ohatra hoe amin'ny arena izay tsy misy manodikodina ary ao koa ny trafika rehetrarehetra ankoatran'izay ny ressource ka izany dia naka fanapahan-kevitra entitra fa tsy maintsy miasa isika mianakavy mba ho faritra anjakan'ny fandriam-pahalemana ty faritra ity. Noho izany dia le réunion ankehitriny zany dia fifanarahana fiatombohan'ny fifanarahana amin'ny nosy-komora eo anivon'ny asa rehetra ikambanana ary tsy maintsy ho tamperana. Izay ny tapany voalohany teto anivon'ny fampalalamba vao tompoko lasy tompoko vavy telo dia sento vetivetsika tendreto doka vary teo telo fiviondray ary. Om 60 laissez! Om 60 laisse buena! Om 60 laissez! Marco! Balika Om 60, jiro antona telo lehibe, jiro entin-tanana ray, mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa ary afaka mamahana finday. Manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro, mandra-pahefanao ny vidiny manontolo. Balika mamiratra no aviko. Om 60. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro.
Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, hisatra amin'ny telo sy roa arivo. Ny tapany faharoa tao nivony fampalalama vao tompoko lasy tompoko vava ary mbola anangananao an-trano naraka izany hatramin'ny farany. Tahaka ny alahady nivony fampalalama vao tahaka izao mamaraka antsika ny fisian'ireo tantara maro samihafa tao nivony fampalalama vao. Isan'ny mariky ny fiombonan'ny mpanjaka fiambonian'ny mpanjaka ny isa 12 araka izany tsy nijanona ho 12 fotsiny ihany ireo tenimbotitra 12 ny andrianam-pony merina. Ndia horantsika ny teny fadidina manaraka atia ny fanampanazavana makasika ireo tendrombohitra 12 teto iarivo. Fa iny tendrombohitra masina ireo toerana nametrahana andrianam-pony merina ny vadiny nentina nampandriana tany. Hatrizay tendrombohitra 12 no nahafantaran'ny maro azy ary nametrahana andrianam-pony merina vady misy 12 ihany koa. Tsy 12 araky ny isa ireo tendrombohitra ireo fa 12 mariky ny fiambonian'ny mpanjaka. Ny 12 moa tsy ny malagasy eo amin'ny mpanjaka taloha dia tsy milaza isan-javatra. Diso ny olona raha miteny hoe tendrombohitra 12 dia 12 isa na hoe vady 12 dia 12 isa fa ny 12 amin'ny malagasy dia isa masina, isa feno amin'ny fiandrianan'ny mpanjaka, zany hoe natokana ho amin'ny mpanjaka izy io, faratampony izy io, tsy azo ioarana satria ny mpanjaka tamin'izany fotoana zany dia no heverina teo amin'ny fiarahamonina fa faratampony indrindra izay solotena n'Andriamanitra ambonin'ny tany. Dikan'izany zany mahasolotena n'Andriamanitra azy dia avo toerana ihany koa izy, dia ty amin'ny toerana avo izy no mipetraka. Mazava aminao ohatra dia ilay tendrombohitra 12 dia mpanjaka mandrakariva dia misafidy amin'ny toerana avo marika izay famboniana zay. Dia mikasika rehetra mpanjaka ihany koa dia omena ny isa io. Araka izany tsy mijanona 12 ihany ireo tendrombohitra masina fa mihitatra hatrany amin'ny 12 isa. Misy voalohany hoe Ampandrana, misy Mery Manjaka, misy Nialasora, misy Ambohidrabiby, Analamanga, Ambohimanga, Ilako ny fahafito, Ambohidratrimo, Sabotrinamena, Androhibe, Kaloy, Iaranandrina, Atsahadita, Ambohijoky, Mery Mandroso, Ambato Manoina, Amboniasy, etsetra. Ao Ampandrana no nisy an'ny Rafandrana, i Mery Manjaka nisy an'ny Rafoisy Rangita, Alasora nisy an'ny Andriamanelo, Ambohidrabiby nisy an'ny Ralambo, Analamanga nisy an'ny Andrianjaka, Andria tsy takatra andrina, Andria tsy mitovy amin'ny Andriandehibe, Andria Masina Valona, Ambohimanga nisy an'ny Andria tsy mitovy amin'ny Andrina, Andria Mbelomasina. Raha ny tantara, nisy koa tendrombohitra 12 notondroin'ny Andriambahoaka faharoa tany Imamo ary no ajaina andrianam-pony merina tsara rehefa tafaray merina sy Imamo. Ireto avy ireo tendrombohitra ireo: Ambohiny azy, Ambohitrambo, Ambohitrondrana, Arivony Mamo, Ambatomanjaka, Ambohitrantenaina, Ambohibololondrano, Ambohipolo, Ambohibelona, Ambohitsara, Ambohijato ary Ambohitrona. No tanterana teo anivon'ny fiangonana FHKM ziona vaovao ny fizarana ny mari-pakasitrahana ho an'ireo tompona raikitry ny mpanjakana zanaky ny fiangonana miisa 4 voatily fa ho isan'ny mandako kolikoly teo anivon'ny toeram-piasana tao anatin'ny sivana sy ny fanadidina tafiditra ao anatin'ny fiaramiasan'ny Bianco sy ny FHKM amin'ny alalan'ny tetikasa lamako. Zava-dehibe ny ady amin'ny kolikoly fa indrindra ho antsika talindalam-pandrosoana tahaka izao raha maromaro ny tahaka ireto zanaky ny fiangonana reto mandany kolikoly dia ataontsika fa hiakatra ny isa ho an'ny Madagasikara ho an'izay ady amin'ny kolikoly izay. Tompona ndraiky mpanjakana miisa 4 avy amin'ny sampandraraha samihafa no voafidy ho filamatra laika mandakolikoly teto Mahajanga tao anatin'ilay fiaramiasan'ny fiangonana FJKM sy ny Bianco. Ny lamako moa dia raha lavaina dia hoe laika mandakolikoly, izay fiaramiasa ny sampana fivondronana laika izay misolotena ny FJKM sy ny bureau maleo tena miady amin'ny kolikoly dia ny Bianco. Ny tandrona dia ho fanentanana ro zanaky ny FJKM hiady amin'ny kolikoly izay manana andraikitra eny anivon'ny toera
mpiasa-panjakana. Hatramin'ny taona 2024 no nanomboan'ny fiara-miasan'ny Bianco sy ny FJKM teto Madagasikara amin'ny fampitomboana ny ady amin'ny kolikoly. Taorian'ny fanivanana sy ny ataontsika hoe fanadiadiana mipiasika ny fomba fiasan'izy ireo manodidina ny toeram-piasany sy ny any amin'ny fiangonana no namoahany komity izay manao an'izay sivana zay nafana nanolotra andrareo ankehitriny ho filamatra. Manerana ny Madagasikara dia isika eto Mahajanga no nahavita namoaka ny andiany voalohany tamin'ity lamako ity izay natana ny tompon'andraikitra voalohany avy ao anivon'ny CHU Pesakandrova, ny tompon'andraikitra misana ny PAC, ny tompon'andraikitra avy ao anivon'ny ATT sy ny tompon'andraikitra voalohany miadidin'ny prefektura ny Mahajanga. Fantatsika fa ny ady amin'ny kolikoly dia ho asika rehetra ary izay no araka nylazaiko teo no angatahana vavaka no angatahana fampirisihana koa atsika rehetra fa tsy izahay irery fa ny tanjona dia isika rehetra manda kolikoly. Amin'ny volana Oktobra indray no amoana ny andiany manaraka ho an'ireo kristianina sa manda kolikoly ho atsika eto Mahajanga. Ho an'ny Bianco kosa tsy hijanona eo anivon'ny fiangonana FJKM ihany ny fiaraha-miasa fa hitatra eo anivon'ny FFPM. Raha avy any Mahajanga sika dia hitsambikana avy hatrany Andy Diego na any Antsirangana mitombo isany tsy anasa ao anatin'ny commune Antana Miratana district ny Antsinana faharoa noho ny famaizana ny toeram-piasana n'izy ireo. Mangataka vonjy amin'ny fanjakana araka izany izy ireo sy ny tsaratsirapo mba anampiana ireo very asa noho nyty famaizana ity. Lavenona Fatimbi fananana potika no sisa hita teto amin'ny restaurant Brazil Antanamtarana district ny Antsiranana faharoa. Vokatra izay dia fianakaviana mahery roapolo ankehitriny no very asa. Favoazana mafy tsy nisy ny azo ndraisiny na ny entana amidy na ny vola nentina ny asa na ny fitaovana tato amin'ity restaurant Brazil ity fa kila frehitra avokoa na dia teo aza niezaka nataony fokon'olona manodidina. Nisy loza maventy nandalo tamin'ny tato tamin'ny Brésil Tanamitarana taty Diegode tamin'ny andra talata tamin'ny midi et demi vers midi et demi teo nisy motra nandalo tato motra zegny nay zegny restaurant baranay nay zegny tany fiasanay nay ny motro navy moa fokon'olo tamin'ny tanàna aty namono ny motro tsy naty ny motro fa nay raha jiaby nay raha fiasagna jiaby nay fond jiaby fond de commerce jiaby nay raha jiaby tokony iasagna na sotro aza mbala nay fona raha inanana tsisy. Izy koa évaluer tokony ohatrino ny estimation ny dépense sy ny vola maty ato. Miaraka tragno zegny izy miaraka amin'ny matériel à peu près eo amin'ny 50 millions d'ariary eo zegny ny raha nay roboka miaraka amin'ny tragno ndraiky matériel zegny ny calcul nataoko tamin'izy. Ny tsimbadika tampoka ny fiainan'ny mpiasa tato amin'ity Brazil ity ka lanevitra mitady vonjy amin'ny manakatao fa tsy fantany intsony ny tokony ho atao. Zao zegny aminay ny miasa ry sahiragna zay ny asa tsy ny asa velitegna tapaka fiainana miasarotro miangavy indrindra mila ela-paladia anareo mpitondra fanjakana mila fagnapiana izahay fa tena tsy asa atao am'le problème nandalo zay maro zay miasa ao zay jiaby reto samy tsisy asa atao zegny zao io fa le tapaka velitegna zegny. Kendra tiako ambara ito afaka magnampy izy atsika jiaby na mpitondra fanjakana na olo-tsotra zegny aza misalasala avako ampitsika izy fa tegna sahiragna zegny avatsika aty Antanamitarana mena Brésil. Efa misy ireo namana mitsapa alaelo anantorana mitondra izay mba zakany ialana amin'ny mosary. Raha tsoka any amin'ny lisitry ny mpifidy ny vola ikarakarana ny fifidianana sy ny fomba fiasan'ny seny no iompana ny fanehoan-kevitry ny maro amin'izao fotoana izao zavatra hafa ihany koa no fanehoan-kevitra mahakasika matsikaiky ihany koa nataony nentiny marika tantandraza malohana ny fikirakirana ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Ndeha raha antsika ny fanehoan-kevitra tamin'izao fotoana izany.
satria ilaina ane le vavaka alohan'ny raharaha indrindrindra fa ikarakara fifidianana atsika eto Madagasikara amizao a magnomana fifidianana atsika io de aleo asia vavaka mahery vaika mihitsy a fandroana devoly mahery vaika mba tsy hampisy raha mandrika mba tsy hampisy ady ihany koa mba tonga ny lamina ny fifidianana mba isy fifidianana madio sy mankarahara zany eto a milamina ekeny rehetra tsisy devoly mikorotana tsisy devoly miady a satria zany aby eke zavatra mampalahela isy devoly miady eto miady sezaka mila roahana dôly zany devoly zany zay no mahatonga ny tantandraha zany a manao délivrance manerana nosy a alohan'ny fifidianana samy manao ny fanohikevana avokoa ny tsirairay malohana ty fikarakarana ny fifidianana amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity fa ho an'ny maresaka iraisam-pirenena any Soudan hiatra manomboka rapitso ary aritra 7 andro ny didy fampitsarana ady vaovao no siniavany généraly Abdel Fattah miparitaka pitarika ny tafika soudanaise sy ny généraly Mohamed Hamdan Daglo pitarika ny vondrona parlementaire FSR tao Jeddah Arabie Saoudite ao Malaria fampitsarana ady izay eo ambany fanaraha-masony Arabie Saoudite sy États-Unis mazava ho azy izay ko tompolasa tompoko avy no antsika mamakana fotoan'ny fampalalama vao tamin'ity alina ity isoroka tany tokantrano naraka ny vaoantsika hatramin'ny farany tsy ivina fa anisan'ny vaovao lehibe ny songadina tamin'ity alahady ity dia ny fampahafantarany filohan'ny anteny miram-pirenena fa dia nisy namaky ny tranony ary verinitra izany ny finday izay fampiasany amin'ny fiainana andavanandro sy fandraisany ihany koa amin'ireo olom-panjakana maro samihafa andrasana ihany koa ny mety voaran'ity toedra raha ity inona fa mety hisy ihany koa ny vaovao maro samihafa izay hipoitra manomboka ny andro ny rapitso fa eo tanterina aminao eto anivy ny fampalalamba avao ny Kolo TV FM ihany Amerika ny voaloha mandrapitafa tompoko lasy tompoko avy vo amin'ny fotoanantsika ho amin'ny rapitso indray amindiro raha mazary voaloha tompoko lahy mandrapitafa tompoko avy Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.